Ry havana ho ampitomboana aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ndeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao indray izay ry Tompo Reny izay lanitra satria nivoaka avy eo am-ponay izany noho ny tahinao anay ka hanomezanao anay indray an'izao herinandro vaovao izao. Herinandro irianay hiarahana aminao mandrakariva Tompo, mba hahafahanao mandray an-tanana ny fiainanay ary indrindra hahafahanao miaro sy mikarakara ny momba anay. Dia amin'ny anaranao Jesoa no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Misaotra ny Tompo isika ry havana raha afaka nidera sy nankalaza ary nanome voninahitrin'Andriamanitra tany am-piangonana omaly. Ary dia isaorana ny Tompo no fanomezany antsika araka ny tonom-bavaka teo an'izao herinandro vaovao izao. Amin'ity herinandro ity dia hijerintsika ny amin'ireo mifanohitra amin'ny fiandrianan'Andriamanitra. Tsara ny mampatsiafa ny fiandrianan'Andriamanitra dia ny fahafahany mampiasa ny heriny sy ny fahefany amin'ny zavatra rehetra nohariany eo anatrehan'izao tontolo izao. Ny any ambony, any amin'ny lanitra tsy taka-maso any, ny eto ambonin'ny tany ary ny any ambanin'ny tany ihany koa. Ny mifanohitra amin'ny fiandrianan'Andriamanitra ry havana dia tsy fanahana fahefana, tsy fanahana fahaleovantena fa miankina amin'ny olona na amin'ny zavatra foana. Dia izay izany izao no hodinitsika amin'ny herinandro ity. Anio sy rapitso dia hijery ny amin'ny fiandrianan'Andriamanitra, miohatra amin'ireo andriamanin-kafa isika araka ny tantara ny Eli mpaminany hita ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko 17 sy ny toko 20. Ny Mpanjaka voalohany toko 17 no jerentsika anio, fa eto miandoha ny asa fanompony Eli mpaminany. Tao Gileada no nivahiny izy, kanefa tamin'izany dia nasain'Andriamanitra nifindra ny atsinanana ny hery amin'ny mpanjaka Ahaby, satria mpanjaka Ahaby mantsy dia ny fofo ny ain'ny mpaminan'Andriamanitra rehetra zany. Dia nasain'Andriamanitra nandeha nakany anilan'ny rano Kerita izy, dia tao izy izany no niherika hoy ny Tompo hoe: ny rano ao amin'ny Kerita io no sotroinao, ary ny goaika no nodidian'Andriamanitra hitondra mofo sy hena ho azy. Dia eto izany izao no ahitantsika ny amin'izany hoe fiandrianan'Andriamanitra izany. Indroa ny seho izy. Ny toko 17 amin'ity Mpanjaka voalohany ity, ny andinin'ny voalohany dia ny tenin'Andriamanitra nampitohainy any Eli mpaminany dia hoe: tsy hisy andro na ranorana akory amin'izao taona izao raha tsy araka ny teniko ny Tompo izany. Izany izany no ahitantsika voalohany indrindra ny amin'ny hoe ny fiandrianan'Andriamanitra dia mahenika ny tontolo iainana iray manontolo. Rehefa midy ny lanitra ka tsy misy ny ranorana dia Andriamanitra ihany no afaka manokatra izany ka manome ranorana. Ny halehibehan'ny fiandrianan'Andriamanitra faharoa dia miseho indroa koa izy eto, satria amin'ireo endrika roa ireo dia nodidian'Andriamanitra ireto zavatra roa ireto mba hamelona ny Eli. Rehefa ritra mantsy ny rano izany, ilay ranon'ny Kerita, dia satria tsy nisy orana tamin'izany araka io dia nasain'Andriamanitra niova toerana indray i Eli mpaminany izany. Ka voalohany ilay fiandrianan'Andriamanitra teto amin'ity anilan'ny rano Kerita ity dia ny goaika no nasain'Andriamanitra nitondra mofo sy hena ho azy isa-maraina sy ny hariva izany. Mpanjaka voalohany toko 17 ny andininy 9. Aza dinonina fa ny goaika araka ny Levitikosy toko 1 ka ny andininy 11 dia anisan'ny biby maloto, nefa dia ny goaika no nasain'Andriamanitra namelona any Elia. Ary izany izany no ahitantsika fa hoe ny zavaboary dia tena manaiky izany fiandrianan'Andriamanitra izany. Fanana ny fahefana, fanana ny hery, ahafahany mampiasa ny voariny iray manontolo izany. Dia rehefa avy eo izay, rehefa ritra dia nandeha indray izy tamin'ny vehivavy mpitondra tena anankiray izay sahirana ihany koa, nananjanaka anankiray izany. Io koa no nodidian'Andriamanitra hamelona any Eli. Ry havana, ny fiandrianan'Andriamanitra araka izany dia asehony amintsika
Fa ny tena misongadina eo de zao hoe irahan'Andriamanitra mantsy Elia eo na amin'ny Ahaba na de nandringana ny mpaminany aza i Ahaba tamin'izany. Dia rehefa misy iraka na asa fanompoana asian'Andriamanitra ataontsika dia izy ihany koa zany manome antsika ny fahefana sy ny zavatra ilaina rehetra ao anatin'izany. De tanterahany tamin'ny Elia zany, koa zany tsy ho tanterahany aminao ry havana. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra rafitinina ahafahany mifeho ny tontolo iainana, manome ranon'orana izy na tsy manome zany. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra aseny mamelona ny goaika mitondra mofo sy hena indroa isan'andro. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra satria olona tsy fahatry Elia kory, vehivavy mpitondra tena nefa afaka namelona azy. Zany ny halehiben'ny fiandrianan'Andriamanitra. De tanteraka ny tenin'i Jesoa, hoy Jesoa ao amin'ny Matthieu 1:9-10 manao hoe fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamariany dia hanampy anao izany rehetra izany. Ataovy izay asen'ny Tompo atao dia manampy azy izy eo amin'izay ahafahanao manatanteraka an'izany. Mahireza amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Hivavaka isika. Dia misaotra anao izay Tompo fa hainao no mampiasa ny zavatra rehetra, amelona anay manoloana ny iraka asainao tanterahanay, ka ataovy misy mahatoky anao zay mba ahafahanay manao amin'ny atsipirian'ny Tompo zay asainao ataonay mba hisehoana ny ariary ny fiandriananao. Dia amin'ny anaranao Jesoa nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako amin'ny fiadanan'i Jesoa. Amen.